Ry ava-malalo amin'ny Tompo fahalmerabantsika rehetra natatra ity PASKA 420 ity. Ary teraina somem-boninahitra ny Tompo amin'izay azahoantsika menakavy miona soa eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity, ary mbola hipanjinantsika ny lohahevitra hoe manorina ny fanekeny ny Tompo. Aokariavako homantsika eo ampelantanantsika ny salamo fa 250. Salamo fa 250. Ary orinan'ny famakintsika ny salamo fa 250 dia ny laharakira fa 270, ny andininy voalohany sy ny fahaefatra amin'ny firana FFPM no tanterahantsika. Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho ampitomboana ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesy Tompontsika. Mitsangana ary idera sy ankalaza ary amin'ny voninahitra ny Tompo isika. Andeha riavako, irahantsika manandratra ny salamo amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: Alleluia, idiran'i Jehova ny foko rehetra, eo amin'ny fivorian'ny marina sy ny fiangonana lehibe. Lehibe ny asan'i Jehova, ka dinihiny izay rehetra mankasitraka azy. Madera sady malaza ny asany, ary ny fahamarina ny maharitra mandrakizay. Manao izay ahatserovana ny fahagagana ataony izy, miaritra sy mamindra fo Jehova, nomeny mianina izay matahotra azy. Tsarovany mandrakizay ny fanekeny, herin'ny miasany nasiony tamin'ny olony, tamin'ny nanomezany azy ny lokany Jésus-Christ. Miasany tanany dia fahamarinana sy fitsarana, mahatoky avokoa ny didiny rehetra. Mitoetra mafy mandrakizay tory ireny, fa nataony tamin'ny fahamarinana sy ny fahitsiny. Manaritra fanafotana ho an'ny olona izy, efa nanorina ny fanekeny ho mandrakizay izy. Masina sy matahotra ny anarany, ny fatahorana ny Jehova ny fiandoham-pahendrena, fahalalana tsara no anaran'izay rehetra mankatosa, maharitra mandrakizay ny fiterana azy. Amen. Vavaka isika. Endre ny fifalianay ry Tompo Andriamanitray, rainay amin'ny alalan'i Jésus-Kristy, raha afaka miatrika izao Fanompoampivavahana izao indray zahay, fankalazana ho Andriamanitra noho ny PASKA 420, ka atserovanay ny fandresena lehibe no tanterahanao tamin'ny alalan'i Jésus-Kristy, ka nandresena ny fahafatesana
nandresena ny ota ary azahoanay fiainam-baovao eo anatrehanao. Misaotranao izay Tompo, satria tsapanay tokoa ny fitiavanao anay, ka nanomezanao ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Misaotranao izay ry Tompo Andriamanitray io, no nanomezanao hery anay ka nahafahanay nandray an Jesosy ho Tompo sy mpamonjy anay eo amin'ny fiainanay. Ankehitriny ary Tompo, dia mbola mibanjina ny loha hevitra hoe manorina ny fanekeny ny Tompo izahay. Koa hiasa manan-kery ny fanahinao masina mba azahoanay mahatsapa tokoa fa tia anay ianao, azahoanay manolo tena eo anatrehanao, nefa azahoanay mitondra izay vetsovetsom-ponay sy etaetam-panahinay eo anatrehanao, azahoanay mandray arak'izay mety ny hafatra sy ny teninao mandritra izao Fanompoampivavahana izao. Dia raiso hoanitra kasitrahanao ny fanoloran-tena izay ataonay, ary aoka hiteny aminay mandrakariva ianao fa voninky aino izahay mpanomponao. Ny anaranao ry Jesy-Kristy, be fitiavana sy be indrafo, ilay vatolampy-iorenany ny finoanay, ilay nitsangana tamin'ny maty, no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka ianareo ry havako. Venontsika amin'ny fanajana sady hoeritreretintsika tsara ny sitrapon'Andriamanitra. Aorianan'ny fianontsika ny sitrapon'Andriamanitra dia ny laharan-kira 20 ao amin'ny firana fanampiny no tanterahantsika. Izao ary no sitrapon'ny Tompo izay omeny ho antsika. Fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika, dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Fa fantatsika fa ny toetsika taloha dia niaraka nombona taminy hanimbana ny tena ny ota, mba tsy hanompontsika ny ota itsony, fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota. Ary raha niara-maty tamin'ny Kristy isika, dia mino fa hiara-belona amiko isika. Ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy, dia tsy maty intsony izy, tsy manan-kery amin'ny itsony ny fahafatesana, fa ny amin'ny nahafatesany dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy, fa ny amin'ny hahavelomany kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy. Ary aoka ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia ataovy efa maty ny amin'ny ota, fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Izany ary no sitrapon'Andriamanitra. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalàna Jehova. Sambatra izay mitandrina ny teny vaovolombelony ka mitady azy amin'ny rehetra. Amen. Sa
hivavakantsika ifona eo anatrehan'ny Tompo. Ry Tompo Andriamanitra io, fantatray loatra ny teninao, fa izay diso amin'ny ray loha dia diso amin'izy rehetra. Miarary aminay ny fitiavana nasehonao, dia ny ahatonga anay tena iray aminao Jesokristy, ka miombona ny amin'ny zavatra rehetra. Fantatray loatra ny fitiavanao anay Jesô, ka nanoloranao ny tenanao teo ambony hazo fijaliana, mba ahazahoanay famonjena eo anatrehan'ny ota izay nataonay. Fantatray loatra ny lalana sorohitanao amin'ny fiainanay, dia tsy ny ivelomanay amin'ny ota intsony, fa andehananay amin'ny fahamarinana sy ny fiainana efa nomenao anay. Indrisy nefa Tompo, fa mbola tafalatsaka ao anatin'ny fahotana ihany izahay, ka ho any amin'iza moa izahay, fa ianao no manana ny fiainana mandrakizay. Ho any amin'iza moa izahay, fa ianao nefa maty ary nitsangana tamin'ny maty, ka nitondra ny fanavotana ho anay. Koa mamelany elokay Tompo, mamindrafo aminay. Isoritra rehetra tsy nambolen'ny tananao eo amin'ny fiainanay, fa aoka hitoetra manan-kerikosa ny teninao, hitoetra manan-kerikosa eo aminay ny fahasoavanao. Mamonjehanay Tompo, manavotanay, ary aoka ho tonga olom-baovao ao aminao izahay. Mamonjehanay Tompo, ary manavotanay, mba ho afaka amin'ny fahotanay izahay, ary aina amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinanao. Misy mahatoky izahay, fa noho ny aminao Jesokristy, izay maty ho famonjenanay, nefa velona ho fanavotananay, no azahoanay ny fanavotana sy ny famonjena. Ary amin'ny anaranao nanaovana izany vavaka izany. Amen. Ny laharan-kira fa 7:700 amin'ny firana FFPM ny 4 no andeha ho tanterahantsika. Antsika izay nibebaka marina ny fona teo anatrehan'ny Tompo ry havako, andehantsika hitsangana handray ny famelan-keloka izay omen'ny Tompo antsika. Hoy ny famelan-keloka izay omen'ny Tompo antsika. Fa raha fony mbola fahavalo azy isika, dia nampihavanina tamin'Andriamanitra tamina hafatesany zanany. Maika ny amonjenantsika amin'ny fahavelomany ankehitriny rehefa nampihavanina. Ary tsy izany ihany koa, fa mifaly amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'i Jesokristy Tompontsika, izay nahazahoantsika ny fihavanana ankehitriny. Vovela ny elokareo noho ny anaran'ny masina. Aleluia, mideran'ny Tompo. Sambatra ny olona izay velany sy kosana ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova eloka, ary tsy misy fitakana fanay. Amen.
Ny laharakira fa 20 ny andininy voalohany sy ny faharoa amin'ny firana FFPM no tanterahantsika. Antsika voavela heloka ry havako, andeha hanambara ny finoantsika isika amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana apostolika manao hoe: mino an'Andriamanitra ray tsy tompoanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesy-Kristy zanaka tokana tonosika, izay totoronona tamin'ny fanahy masina, nateraka tamin'ny fitsiny, izara navapondrolato, nombona tamin'ny Offizieller, mafika narery, lidina tamin'ny fiainasika, tsy tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro-fahatelo, miakatra ho any lanitra, mipetraka vavan'Andriamanitra ray tsy toa, avy ny finitsara vela sy ny maty, midiny fanahy masina, fiangonana masina manera sotonosao, fiombona ny olona masina, famelan-tena, fizarana-tena maty, ary fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ianareo ry havako. Manatra ny arahaba ho antsika menakavy ry havako ny azahoana meona zo tahaka izao, ary manatra ny fisaorana sy fankasitrahana antsika menakavy afaka miompanahy ny amin'ity Fanompoampivavahana ity. Iroso amin'ny fanatanterahana ny rakitra isika, ka rakitra iray ihany no ho tanterahantsika, dia ao ny antoko-pihira anatanteraka ny hira izay efa noman'ny zareo amin'ny fanatanterahana izany rakitra izany.
antsika hanolotra ny rakitra ry havako. Hivavaka isika. Faly misaotra sy mankasitraka anao zay ry Tompo, noho ny fiainana ary fiainana be dia be omenao anay. Ary indreto izahay manolo tena eo anatrehanao, manolo tena noho ny fahatsapanay, ny fanoloranao Jesokristy ny tenanao ho anay, ny fanomezanao ny fanahinao masina ho anay. Dia raiso ny fanoloran-tena izay ataonay eo anatrehanao. Fa indreto ihany koa izahay manolotra ny rakitra hanatanterahana ny asanao. Raiso anitra kasitrahanao Tompo, izany fanolorana ny rakitra izany ho anao. Dia amin'ny anaranao ry Jesokristy Tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Hipetraka ianareo. Iroso amin'ny fotoana izay natokana ho an'ny ankizy sy tanora isika ry havako, ary ny mpitandrina rakototiana fidimanana 𝙃𝙤𝙧𝙤𝙤 izay mpitandrina eto amin'ny FJKM Andraisoro Kristy Fehizoro no anatanteraka izany. Andeha ary isika ankizy sy tanora hitsangana anatanteraka ny hira fa 800 isika menakavy ny andininy voalohany. Hitsangana ny ankizy sy ny tanora, isika rehetra kosa anao ny hira 800 ny andininy voalohany. Hivavaka sika. Jesosy iteneno izay ankizy tanora mba hatsapanay fa manana anjara amin'ny fitsangananao amin'ny maty izahay noho ny fahasoavanao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Aoka hipetraka ny ankizy sy ny tanora rehetra. Ny soratra masina voarakitra ao amin'ny boky voalohany ho an'ny Korintianina ny toko 5 andininy 7 tapany farany indrindra no hitondrana afatra ho antsika ankizy sy tanora amin'izao aladin'ny PASKA izao. Boky voalohany ho an'ny Korintianina ny toko 5 ny andininy 7 tapany farany indrindra. Dia andeha iarahantsika ankizy sy tanora rehetra mamaky izany soratra masina izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa voavony Kristy PASKA ho antsika. Amen. Aiza no ahitana izany soratra masina izany ra ankizy sy tanora? Inona ny voasoratra ao amin'ny Korintianina voalohany toko 5 andininy 7 tapany farany ra ankizy sy tanora? Voavony Kristy PASKA ho antsika. Ny hevitry ny teny hoe PASKA ra ankizy sy tanora dia fandalovana, ary ahatsiarovana indrindra ny fandalovanaN'Andriamanitra tao amin'ny tany Egypta nitondra fanafahana ho an'ny zanak'Israely fahizay ary nivoahan'izy ireo tany Egypta. Ary ny PASKA kristianina kosa dia ahatsiarovantsika ny fandalovan'Andriamanitra teto amin'izao tontolo izao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy nitondra fanafahana sy fanavotana ho antsika. Ary tamin'izany PASKA izany
raha tamin'ny andro ny testamenta taloha dia zanak'ondry no novonoana fa rehefa nanao fanekena vaovao tamintsika kosa Andriamanitra dia i Jesosy Kristy no toy ny zanak'ondry novonoana mitondra fanafahana sy fanavotana ho antsika ary zany indrindra no ampatsiahivany soratra masina atsika eto amin'ity Korintiana 1:5-7 tapany farany ity manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy sika rehetra no amerina azy fa voavony Kristy Paska ho antsika. Dia teneno rakizy tanora io namany eo akaikinao io, voavony Kristy Paska ho anao hoe tantara kely anankiray hoentina mamantsika izany soratra masina izany ao am-potsika dia ilay soratra masina manao hoe fa voavony Kristy Paska ho antsika hitantsika eo amin'ny Korintiana 1:5-7 tapany B. Tena fianakaviana sahirana rabeza manambady anankiray izy tokana ho isika ary mananjanaka 5 saingy tena sahirana ndraindray aza dia tsy mahita zay hoanina fa mandry fotsy amin'izao tsy mba nanana fa tsy akoho anankiray izy ary ny antony mba nompiana an'io akoho io dia hoe raha avy zay zavatsarotra sy manahirana ka tsy maintsy ilana vola dia io no amidy tahaka ny hoe aretina fahoriana sy ny salam'izany. Andro Paska tahaka izao anefa dia nanontany azy ilay zanany faralahy, dado inona ny mba ataontsika laoka amin'izao Paska izao hoe sady nangano ano izy no niteny hoe hitangazo fahasahiranantsika izao tena tsy mba manana inona na inona hoanina sika amin'izao Paska izao fa voavony Kristy Paska ho antsika. Dia tsy takatra ilay zanany ny hevitra izany teny izany, nalahelo tare ilay zanany. Rehefa nahita ny zanany nalahelo rabeza nanapa-kevitra izy fa ho vonoana ilay akotokana kely any mba hafananany. Ary rehefa ny sakafo dia faly sy mirana ery ny vady aman-janaka rabeza satria efa ela ny tsy nihinan-kenako fa ny Paska ny mba ninanana izany akoho izany. Rehefa lany ny sakafo dia ho rabeza mantsy ny vady aman-janany. Voavony ny akoho mitondra fifaliana sy avokisana ho antsika menakafy fa amin'ny Paska tahaka izao kosa dia tokony ho tsarovantsika fa voavony Kristy Paska ho antsika mitondra fiainana sy fanavotana ary fahafahana mandrakizay ho antsika rehetra. Dia tsarovy ary re akizy tanora fa voavony Kristy Paska ho antsika mitondra fanafahana, mitondra fanavotana ary mitondra fiainana mandrakizay ho antsika izay ampatsiahivina antsika ao amin'ny Korintiana 1:5-7 tapany B. Andeha isika rehetra hiaraka amerina an'izany farany mba ho tadiditsika tsara izany tenin'Andriamanitra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe amen. Hivavaka isika misaotra Jesosy fa nanaiko faty ianao Paska ho anay mitondra fanafahana, mitondra fanavotana, mitondra fiainana mandrakizay ho anay. Dia ataonay ho zava-dehibe eo amin'ny fiainanay ankizy sy tanora ny fahafatesanao ka tena hiaina tokoa ny maha olom-boavitra anay izahay ka tena hanompo anao amin'ny fonay manontolo. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Hanatanteraka ny laharan-kira 5 amin'ny firana fanampiny tsika riavako ny andininy voalohany sy ny faharoa ary eo aorianan'izany dia hitsangana ny mpanompon'Andriamanitra hivavaka sy hamaky ny teny avy amin'ny soratra masina.
Andeha hiary hivavaka isika. Midera sy mankalaza ary mameno voninahitra anao zay raha io. Noho ny fitiavanao anay satria no avozinao anay ny famindraponao ka natratraranay izao maraim-baovaon'ny PASKA 2024 izao. Foana ny fasana efa nitsangana ilay teny tonga nofoka nonona taminay. Ankehitriny ary Tompo, raha miomana ny andray sy hamaky ny teninao izahay, dia mangataka ny fanainao masina hirotsaka aty anatinay mba ahaizanay mamaky tsara sy miaino ny fivaky ny teninao. Ary ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra ao anay ho fenonao ny fanainao masina hanambara aminay tokoa ny sitraponao. Ary ny fanahy ny fankatoavana anao no handehananay hijoro vavolombelona eo amin'ny fiainanay rehetra. Fa voavon'i Kristy, PASKA ho antsika. Dia mitenena ary Tompo fa miaindro izay mpanomponao ary amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Andre ny fivaky ny soratra masina sikariavana izay hitantsika ao amin'ny Isaia 7:7 raha isina eo amin'ny andinin'ny 9 dia ajanona hatreo amin'ny 17. Isaia 7:7 raha isina eo amin'ny andinin'ny 9 atsahatra eo amin'ny 17. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Izao no lazain'i Jehova. Tamin'ny taona fankasitrahana no enoko anao, ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao. Dia hiaro anao aho ka hanome anao ho fanekena ho an'ny olona, mba hanangana ny tany iray sy hampandova ny lova izay efa rava. Ka anao ampifatotra hoe mivoa, ary amin'izay ao maizina hoe misy eo. Ina ny eny an-dalana izy, ary na dia any an-tendrombohitra mangadiady aza, dia hisy ahitra ho azy ihany. Tsy honona na angetaety izy, ary tsy hamely azy ny ainandro mikaingaina na ny masoandro. Fa izay mamindra fo aminy no hitarika azy, ary any amin'ny loharanon'ny bohiboka no hitondrany azy. Ataoko lalana ny tendrombohitra rehetra, ary asandratra ny lalambeko. Indreo tonga avy lavitra ireto, ary indreo avy any avaratra sy andrefana ireto, ary avy any amin'ny tany sy nima ireto. Mihobiry lanitra ary mifaliry tany, ka velomy ny obiry tendrombohitra, fa Jehova efa nampionana ny olony sy mamindra fo amin'ny olony mahantra. Amen. Filazantsara araka amin'ny Marka. Marka 9:40. Raisintsika amin'ny andinin'ny 1 ka hatramin'ny 9. Marka 9:40 ny andinin'ny 1 ka hatramin'ny 9. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka ny andro sabata dia lasa nividy zava-manitra Maria Magdalena sy Salome ary Maria renin'i Jakoba mba handeha hanositra ny fatin'i Jesosy. Ary noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, rehefa niposaka ny masoandro, dia nakany amin'ny fasana izy ireo, ary niresaka hoe iza re no anankidiny vato ho afaka amin'ny varavara-pasana isolo antsika? Fa noho nitraka izy, dia indro hita ny fehefavoakody ny ala ny vato, fa lehibe dia lehibe ny vato. Ary raha niditra tao anatin'ny fasana izy, dia nahita zatovo anankiray nipetraka teo amin'ny ankavanana ny akanjo fotsy, dia talanjona izy. Fa hoy ilay zatovo taminy, aza talanjona, mitady an'i Jesosy avy any Nazareta izay nombohana tamin'ny hazo fijaliana ianareo. Efa nitsangana izy, tsy ato izy, jereo fa teo no nametrahana azy. Fa mandehana, laza ho amin'ny mpianany sy Petera, fa mialohanareo any Galilea izy, any no ahitanareo azy. Araka izay nolazainy taminareo. Dia nivoaka izy ka lasa nandositra ny ala tamin'ny fasana, fa torakovitra sady talanjona izy, ary tsy mba nilaza na inona tamin'ny olona izy satria natahotra. Ho faranantsika ny famakiana ny teny, izany dia hitantsika eo amin'ny epistily ho an'ny Romanina. Romanina 7
andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Romanina toko fahasivy andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Milaza ny marina ao amin'ny Kristy aho fa tsy mandaingy. Sady miara-milaza amiko ao amin'ny fanahy masina koa ny fehetreretako fa mafy ny alaheloko fa tsy mety mitsahatra ny fahorian'ny foko. Fa efa saiky niriko aza ho voaozina ho afaka amin'ny Kristy ny tenako mba hovonjena ny rahalaiko. Havako araka ny nofo izay Israelita sady manana ny fahananganananaka sy ny voninahitra sy ny fanekena sy ny fanomezana ny lalàna sy ny fomba mpivavahana ary ny teny fikasana. Ary koa ny razana sady avy tamin'ny araka ny nofo Kristy izay ambonin'izy rehetra. Andriamanitra isaorana mandrakizay. Amen. Ray masino manamasinana fahamarina tena fahamarina. Ny laharakira fa 150 amin'ny firana FJKM ny andininy voalohany sy ny fahadimy no tanterahantsika eo am-pitsanganana izao ry havako. Ary aorianan'izay dia ny ray aman-drenintsika ny dokotera Irako Andriamahasoa mipitandrina filohan'ny FJKM ny tondra ny afatr'Andriamanitra ho antsika. Andeha ry ara hitsangantsika hanatanteraka izany hira izany. Hivavaka isika. Jesosy velona ianao ary ny fandresenao ny fahafatesana no antony fifalianay amin'ny andro Paska ity miaraka amin'ny mpino manerana ny tany sy manerana ny tantara. Ary satria Andriamanitra velona ianao dia manatrika anay eto ankehitriny na aiza na aiza anarahanay izao fampomvavahana izao manaky hanatrika anay ianao. Ary satria Andriamanitra velona ianao dia Andriamanitra manaky hiteny aminay koa dia mitenena ry Tompo araka ny fombanao aminay izay manantena mba handreny feonao ka ny hery ny teninao ny hanova ny fiainanay ny fananao hiasa hanazava ny teninao ary ampody izany ho fanavaozana sy fampaherezana fifaliana sy fanavaozana ny fiainanay manontolo amin'ny anaranao Jesosy velona nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ao anatin'ny tarazo kristiana manerana ny tany ry havana malala dia misy fiarabana anankiray ka rehefa miteny mitarika manao hoe velona ny Tompo dia mamaly ny fiangonana hoe eny velona tokoa ny Tompo. Andao iombonatsika izany ry havana malala. Velona ny Tompo. Velona ny Tompo. Velona ny Tompo. Ny filazantsara raka marika ry havana malala no tian'Andriamanitra paherezana antsika ary eo anoloana zany fahavelomana mahagaga izany. Marika toko 9:40 andininy voalohany hatramin'ny andininy 9 no nomena antsika. Marika toko 9:40 andininy voalohany hatramin'ny andininy 9. Rehefa mamaky
ity fitantarana izay nataony marika ity sika ravana malala dia mazava tsara ny afatra tian'Andriamanitra omenantsika amin'izao paska 420 izao. Ary zao zany afatra telo zany. Ny afatra voalohany, velona Jesosy azavariana ny amin'ny fasana. Ny afatra voalohany dia ny hoe velona Jesosy azavariana any amin'ny fasana. Ny afatra faharoa ravana malala dia zao, velona Jesosy minoa ny hafatry ny lanitra. Ny faharoa dia ny hoe velona Jesosy minoa ny hafatry ny lanitra. Ary ny fahatelo dia zao manao hoe velona Jesosy mandehana torio ny filazantsara. Ny fahatelo dia ny hoe velona Jesosy mandehana ny filazantsara. Averina kely ary ny afatra telo soso nomen'Andriamanitra antsika amin'ity paska ity ravana malala. Ny voalohany, velona Jesosy azavariana any amin'ny fasana. Ny faharoa, velona Jesosy minoa ny hafatry ny lanitra. Ary ny fahatelo, velona Jesosy mandehana mitoria ny filazantsara. Raha eo anatrianareo ny filazantsara ka marika toko 240 ravana malala dia ndeha ho raisika ngeny andininy voalohatra amin'ny andininy fahadimy amin'ny anaran'ny Tompo. Rehefa afaka ny andro sabata dia lasa nividy zavamanitra Maria Magdalena, Salome ary Maria reniny Jakoba mba handeha hanositra amin'ny fatin'i Jesosy. Ary no maraina koa tamin'ny voalohan'andro amin'ny herinandro rehefa miposaka ny masoandro dia nankany amin'ny fasana izy ireo. Ary niresaka hoe iza re no anakodiny vato afaka mivaravara-pasana isy olo atsika fa noho ny traka izy dia indro hita fa voakody ny ala ny vato fa lehibe dia lehibe ny vato. Ary raha niditra tao anatin'ny fasana izy dia nahita zatovo anankiray nipetraka teo amin'ny ankavanana ny akanjo fotsy dia talanjo izy. Vehivavy variana tany amin'ny fasana. No aseho ny filazantsara amintsika ravana malala. Vehivavy mafana fo ny omany, ny fo maraina, saingy mafana fo diso lalana. Mitonatona izy any amin'ny fasana. Velona Jesosy azavariana any amin'ny fasana. Rehefa mitodika ny fiarahamonina malagasy sika ravana malala dia amin'ny alahelo lehibe no ilazana amintsika fa manana anjara toerana lehibe loatra eo amin'ny fiainantsika malagasy ny fasana. Enina kristianina sika. Ary rano no mahatonga ny hoe kristianina zao ny olona kanefa rehefa entina miditra ty am-piangonana ny razana dia mbola atitsain'ny olona foana hoe atodika atsinanana sa avaratra sa andrefana ny lohan'ny razana. Dia rehefa avoaka eto am-piangonana ny tongony sa ny lohany mandeha aloha. Ino ny problème anao? Eto an-trano nilay nitsangana tamin'ny maty ianao. Inona manahirana amin'izany? Nivoaka avy eo indray andehandevina asiany ny sasany toka indray ny tômôbila mitondra ny razana vao andeha. Mody avy mandevina indray izy dia tsy mahazo miverina amin'ny lalana efa naleony ary rehefa hiditra ny trano mbola mandoro zavatra kely ihany misy afo dinganiny. Za moa nantany fihinana ny lalana io aloha sy nantiany fa manino sao dia manaraka izy manino raha manaraka ho avana ihany io. Velona Jesosy aza mitonatonana any amin'ny fasana. Izany ravana malala no antson'Andriamanitra ho antsika. Tsy ao am-pasana intsony Jesosy, tsy any amin'ny fasana ny famonjena, tsy any amin'ny fasana ny fitahiana, tsy any amin'ny fasana no tokony iorena ny finoantsika ny tahotra ravana malala. Jesosy velona no ambaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika. Ary antso lehibe zany diavana, antso lehibe zany ho an'ny fiainantsika iray manontolo mba ho vaniny ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ny fifandraisantsika amin'ny fasana ravana malala ka tsy ho any amin'ny fasana no anorenana ny finoana sy ny fanantenana samihafa rehetra eo amin'ny fiainana. Mahita ianao any amin'ny faritra sasany eto Madagaskar, za izay mitety amin'ny Madagaskar, mahita any amin'ny toerana sasany mivelona ny olona mandritra ny androm-piainana iray manontolo amin'ny trano ratsakazo tsy zarizary, fa rehefa maty izy dia fasana ngeza be nandaniana tapitrisana hitotranony taranany no fasana ho azy. Dia gaga ianao, velona ho an'ny fasana zany le olona. Tsy liavana, velona Jesosy azavariana any amin'ny fasana. Inona ravana malala le hafatra faharoa teo? Velona Jesosy minoa ny hafatry ny lanitra. Rehefa vakitsika ravana malala ny toen'le teny. Eo amin'ny andininy fahaenina. Tonga amin'ny andininy fahaenina sika. Ahoana voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo. Fa hoy ilay zatovo taminy, aza talanjona mitady an'i Jesosy avy any Nazareta
izay nomboana tamin'ny hazo fijaliana ianareo efa nitsangana izy tsy ato izy jereo fa teo ny nametrahany azy zay ambara amin'ny marika hoe zatovo eto ravana malala dia ambara amin'ny filazantsara hafa hoe anjely izany hoe ny iraky ny lanitra no tonga manambara amintsika ny vaovao mahafaly tao anatin'ny tantara amin'ny famonjena ravana malala dia nananjara toerana lehibe mandrakariva ny anjely tsaroantsika zany tonga ny anjely Gabriel nilaza tamin'ny Maria fa hiteraka ny zanak'Andriamanitra izy dia tonga indray ny anjely Gabriel nilaza tamin'ny Josefa fa akaro tsara vadinao fa aiza petrapetraka zany satria ny zaza eo ankibony dia avy amin'Andriamanitra dia rehefa teraka indray Jesosy tonga indray ny anjely nihira tany antsahan'ny Betlehema nilaza tamin'ireo mpiandriondry manao hoe voninahitra amin'ny avy indrindra an'Andriamanitra ary fiadanana tembon'ny tany amin'ny olona kasitrahany za milaza fifaliana lehibe ho anareo fa mpamonjy ny teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy to mbola ny anjely ihany ireo nilaza zany vaovao mahafaly zany ry havana malala tao anatin'ny tantara ny famonjena dia nanana anjara toerana lehibe mandrakariva ny anjely ry havana malala hanambara manao hoe misy afatry ny lanitra zay mamangy ny tany ary eto rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy ny mpitoroteny voalohany ny amin'ny PASKA ry havana malala dia anjely ny iraky ny lanitra nanambara hoe tsy ato apasina intsony izy efa velona izy nitsangana izy jereo tsisy zany intsony ato ary rano izy ry havana malala rano no antson'Andriamanitra antsika ry havana Andriamanitra mampita ny afatra ho antsika ary afatry ny lanitra zany mba inoy reza ny afatry ny lanitra zany tena velona Jesosy tena velona Jesosy ary ny fahaveloman'i Jesosy Kristy ry havana malala dia fanambarana ny tenin'Andriamanitra ny olana lehibe amintsika ry havana dia izao rehefa torina ohatran'izany le teny dia ohatran'ny mandeha ho azy fotsiny velona Jesosy fa ny fahaveloman'i Jesosy raha raisika amin'ny finoana ry havana malala dia manjary hery mahatratra ny fiainantsika ray manontolo ny fahaveloman'i Jesosy dia hery mahatratra ny fiainantsika ray manontolo mandray ohatra ray fotsiny ry havana malala rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia niasa ny fiangonana voalohany dia natsangan'Andriamanitra ireo vavolombelona samihafa rehetra hoy ny lehilahy anankiray antsoina hoe Paoly voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana dia ahoana ny toyiny ary tsy zaho intsony no velona fa Kristy no velona atao anatiko io Kristy nitsangana tamin'ny maty io tsy nitsangana tamin'ny maty fotsiny fa niditra ato anatin'ny fiainako ka namelonahy velona atao anatiko izy no manentana ny fisiko mibaiko ny fietsiko mibaiko ny fiteniko mibaiko ny fanapahan-kevitro ary zany ry havana mahalala ny finoana ny afatry ny lanitra Jesosy Kristy velona tsy velona miataka any fa velona mahatratra ny fiainantsika mba hanovo zany fiainantsika zany dia hoy ny toy ny teny io ao amin'ny Galatiana 2:2 ary ray velomako amin'ny nofo dia velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra rehefa tia ka nanolotra ny ainy ho avitra isolo ahy izany hoe ny fisiko iray manontolo no novanana ny fahaveloman'i Kristy mba haizako manolotra zany fisiny zany ho an'i Kristy kosa dia hoy ny fanontania manao hoe ary ianao mba ahoana ianao ve mba afaka miteny manao hoe satria mahalala fa velona Jesosy Kristy dia nanjary velona ho an'i Jesosy Kristy kosa ka raha miasa dia miasa ho an'i Jesosy Kristy raha miteny dia miteny miaraka amin'ny Jesosy Kristy raha mandeha dia mandeha miaraka amin'ny Jesosy Kristy raha manapa-kevitra dia manapa-kevitra mifanaraka amin'izay sitrapon'i Jesosy Kristy zany ve izy ry havana malala fanontaniana ngeza be zany minory ny afatry ny lanitra minory ny afatry ny lanitra ary raha velona Jesosy ry havana malala dia velona hiaraka amintsika izy velona kombatsika izy araka ny teny mamarina ny filazantsara araka amin'ny Matio zany ry havana amin'ny vaovao mahafaly velona Jesosy inoy zany fahaveloman'i Jesosy zany fahavelomana mahatratra ny fiainantsika dia miaraka amintsika izy ary mahafinaritra mahatsiaro an'izany ry havana rehefa velona Jesosy tsy nijanona tany am-pasantany tsy voahita fa manjary velona miaraka amintsika izy dia izy manatanteraka ny indra momba anao mandrakariva mahafinaritra zany raha azontsika tsara zany ry havana malala mba hitareko kely ny sainareo dia zao nge ny dikan'izany miaraka amintsika mandrakariva Jesosy satria velona eto am-piangonantsika eo Jesosy tsy zay
rehefa mandeha makany tranotsika eo Jesosy, rehefa miara-mivavaka tsika mianakavy eo trano eo Jesosy, rehefa mandeha mianatra ny ankizy eo Jesosy, rehefa mandeha miasa ny mpiasa eo Jesosy, rehefa milalao baskety ny tanora eo Jesosy, ary rehefa mandeha mampiaraka izy ireo eo Jesosy. Izany ho izy liavana malala, izany ho izy liavana malala. Jesosy velona mahatratra ny fiainana, ny finoana an Jesosy velona liavana manova ny fiainantsika. Hoe eto zao rehefa miady mipivady ka te hifanompiny eo Jesosy, manjary mitandrina tsara mihitsy ny vava rehetra, ny tanana rehetra, ny tongotra rehetra, rehefa mahatsara hoe eto Jesosy zao mijery antsika miady. Zany izy amin'ny fiainantsika manontolo ho tsarovantsika ny hoe velona Jesosy minoa ny afatry ny lanitra io Jesosy miditra ao anatin'ny fiainantsika amin'ny hery amin'ny fahavelomana io. Ambaran'izao toroteniko zao ary havana malala. Ny afatra voalohany dia ny hoe ahoana? Velona Jesosy azavariana any amin'ny fasany. Mikisaka makany amin'ny rindrinina mantsika zao dia tonatonana any amin'ny fasany indray ny sasany. Faharoa, velona Jesosy minoa ny afatry ny lanitra. Finoana tsy ao anatin'ny sainy zany fa finoana iainana mahatratra sy manova ny fiainantsika hiaraka amin'ny nitsangany tamin'ny maty eo. Ary ny fahatelo, velona Jesosy mandihana mitoreny filazantsara. Faranako le perikôpa mivakitsika teo. Ahoana voasoratra eo amin'ny andinina fahafito sy fahavalo. Hoy izy manao amin'ny anaran'ny Tompo. Fa hono izy? Fa mandihana lazao amin'ny mpianany sy Petera, fameloanareo ho an'ny Galili izy. Any no ahitanareo azy araka izay nolazainy taminareo. Dia nivoaka izy ka lasa nandositra ny ala tamin'ny fasana, va tora-kovitra sady talanjona izy, ary tsy mba nilaza naginona tamin'ny olona izy satria natahotra. Zany ry havana no fahadisoana lehibe indrindra mety ho ataon'ny olona anankiray natrika ny Paska. Niaona tamin'ny tenin'Andriamanitra ny raha nahandeha nefa niala tamin'eo tsy ny tenina tamin'izany tamin'izy. Ianao kosa mandehana lazao fa velona Jesosy, ambarao fa velona Jesosy. Ianao mpitory ny filazantsara koa, ianao koa iraka ko vavolombelona zany fisanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty zany. Arany ry havana malala no ny taomany FJKM antsika zany ao anatin'izao fempitom-piasana rososona ny fanesy zao hoe andao mijoro tsika vontosy filazantsara i Madagaskar, filazantsara manova ny tantara. Satria ianao mandeha mizara ny filazantsara zany, mitondra ny vaovao mahafaly zany ka hanambara amin'ny olona fa velona Jesosy, Jesosy zay efa maty nandatsaka ny rany ho fanavotana azy, ho famelana ny keliny, ananana njara zany fanavotana zany, ananana njara zany famelana keliko zany, ananana njara ny heliny Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty, ka izy koa afaka hitsangana avy amin'ny fahafatesana. Ninona endrika zany fahafatesana zany? Mba ho olona vaovao ao amin'ny Kristy, dia afaka mandeha amin'ny fahafahany zanak'Andriamanitra araka nambara teo manao hoe PASKA fanafana izany. Zany ry havana malala no antson'Andriamanitra antsika. Andana reny. Za gaga mihitsy mahita kristiana, mahita mpandray fanasany tompo efa 520 taona na mpandray fanasany tompo efa tao jobily vola fotsy, mbola tsy nanao tafika masina nandeha mandeha azy. Nareo moa efa nandeha daholo, dia zavatra tsara zany. Zany misy zavatra kristiana mpandray fanasany tompo 520 taona ianao niraisina latabatra tamin'ny tompo, mbola tsy nanao tafika masina nindry mandeha azy. Dia gaga ianao. Inona ihany ary ty? Raha marina ny finoanao ny Kristy, raha marina ny fanekenao ny Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, raha marina ny fifaninao amin'ny Jesosy Kristy velona, tsy avelany hipetraka ianao fa irahany andeha koa hitory zany vaovao mahafaly zany. Satria misy olona mila an'izany ke manodidina antsika, tena misy olona mila an'izany manodidina antsika. Dia mandehana ry havana malala, Paska androany izany no afatra ho antsika indray. Raiso zany mba ho fiainantsika sy hanova ny fiainantsika. Afatra telo nampasivin'Andriamanitra antsika androany ry havana malala. Fehezitsika tao am-pamaranana. Ny voalohany dia ny hoe velona Jesosy azavariana ny amin'ny fahasanana. Faharoa, velona Jesosy minoa ny afatry ny lanitra. Ary ny fahatelo, velona Jesosy mandehana renao mitoria ny filazantsara. Manomboka ao amin'ilay trano
le namanao le havanao tsy mandeha miango n'androany fa niteny hoe aloha andrasako ny trano nandrahoko ny vary ndeha mody lazao amin'ny afatry ny trano dia n'Andriamanitra ireny amin'ny voninahitra amen. Voninahitra ho anao Andriamanitra ray zanaka ry fanahy masina. Tera sy mankalaza ary manome voninahitra anao izay Jehovah Tompo maro, fa tsy misy Andriamanitra fa tsy anao ihany. Andriamanitra manana fahefana amin'izay fisina rehetra, ety tany sy any an-danitra na amin'izay tsy fantatra akory ary. Andriamanitra manana kery tsy toa, hatray ankehitriny ary ho mandrakizay. Kanefa dia Andriamanitra fitiavana. Fa izany fahefanao sy herinao izany tsy entinao hietranketrahana aminay, fa nentinao nitiavana anay kosa. Namoronanao anay ho namanao, hiaraka hifaly aminao, kanefa izay nania sy niataka taminao. Ary amin'Andriamanitra fitiavana anao, dia ny zanako ilay tokana mihitsy, nalefanao hisolo heloko anay, hitondra ny fahotanay rehetra, hitondra ny valiny fahotanay rehetra dia Jesokristy zokonay izany. Fitiavana izany Jehovah, ka hisorana ianao. Hisorana ianao izany Jesokristy io, fa nitondranao mafy tokoa teo amin'ny fanatanterahana izany famonjena izany. Matoa nangataka na nisorana izany ianao, satria mafy loatra dia tena mafy tokoa. Kanefa fakataovanao ny ray sy fitiavana anay, ny ekenao hatramin'ny faran'izany Jesosy, ny fara tamin'ny fahafatesana. Kanefa Andriamanitra anao dia nitsangana tamin'ny maty ianao, andresenay ny fahafatesana koa, ka izay mino anao araka ny afatry ny lanitra dia tsy maintsy andresy ny fahafatesana anina fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy. Atsoniona tamin'izay ihany ianao Jehovah Tomponay eo, fa nandefa ny fananao masina ty anatinay, satria fantatrao fa raha izay irery amanofa mandranay, tsy hatateraka mihitsy izay tadiavinao aminay. Koa dia ny fananao mihitsy nampidinao tao anatinay, dia ny fananao masina mitoetra tao anatinay. Faly izay amin'izao andro fankalazana amin'ny PASKA zao, satria voavonjy ary menao hery tahirizana izany fanainao masina izany, izany famonjenao izany atao anatinay. Ankehitriny ary maniraka anainao Jesosy, maniraka anainao hitory ny filazantsara, anambara izany famonjena mihezinezina zany, anambara izany fifaliana zany ho an'ny olombelona rehetra. Ampio izay fanahy masinao, anambara izany, anambara izany fahavelomanao izany Jesokristy. Saingy mivavaka aminao izay Jesosy, fa na izay samy kristianina ihany koa ara, dia malahelo izay mahita ireo namanay izay mbola midodidody any amin'ny fasana, mangataka fitahiana any amin'ny fahamazinana any, midodidody any amin'ny ao anatin'ny fasana, mangataka fitahiana any amin'ny razana any. Fanahy masinao, ampio izay hitory ny filazantsara eto Madagaskara, anova ny tantara, hitaona reny havanay ireny, reny mpiray-tanindrazana aminay ireny, reny milaza ho kristianina nefa mbola mangataka fitahinany amin'ny razana ireny. Ampio izay hitory ny filazantsara amin'izy ireny, ianao ny anova azy Jesosy. Ary izany mahatonga ny firenenay tahaka izao, satria mbola betsaka ny kristianina metsara velatsy. Ampio izay Jesosy, anambara ny famonjenao amin'izy ireny. Ampio izy ireny Jesosy mba hiova, andray tokoa ny afatry ny lanitra dia ny fahavelomanao Jesokristy, ka hiaina ao anatinao Jesosy,
ka hiteny izay menakavy tsy izay tsy nivelona fianao Kristy mivelona ato anatinay. Fa afak'izay Jesosy amin'izao andro Paska izao, misy ireo havanay izay voatery na hemitra mihitsy ny fotoana fankalazana amin'ny Paska no mifandalova ny rivo-doza teto amin'ny firenenay. Misy ireo havanay ao anatin'ny rano amin'izao fotoana izao, sahirana noho izany. Ampio izy ireny Jesosy, sahirana tokoa ireny mpiray tamin'ny rahozana aminay ireny. Ianao Jesosy niasa amin'izy ireny, ampahery azy hanome vahaolana amin'ny fiainan'izy ireo. Fa afak'izay amin'ny firenenay koa Jesosy Tompo, mingavy ianao zay hiasa eto amin'ny firenenay bakan'ny malagasy rehetra, hatrany ampitondra ka hatramin'ny vahoaka hoentina. Fa raha mbola manompo fasana sy razana izay, tsy hisy mihitsy ny famonjena. Ampio Tompo, ampio ny firenenay vonjeo zay Jesosy Tompo, hialan'izao fahasariana zao na ranofo na ratsaina indrindra fara-panahy. Dia mba samy miara hifaly zay amin'ny famonjenao Jesosy Kristy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy le maty ny solo heloka anay, nitsangana tamin'ny maty naovanay izany vavaka izany. Ary mbola iombonanay koa, le vavaka tsara Jesosy nampianarinao manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho masina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ity any tany taky ny an-danitra. Meo anay nio ny anina sazo anay. Tahaka namelanay izay meloka taminay. Raha izao mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafany amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Sotran'Andriamanitra lehibe tsika noho ny afatra nomeny ary misaotra ny mpanompony ihany koa ny trotro ambavaka antsika menakavy. Amarana izao fotoana izao tsika ry havako, ny laharan-kira fa 970 ny andininy voalohany sy ny faharoa amin'ny firana FFPM no tanterantsika eo mpitsanganana, dia metraka nitsodrano antsika ny ray aman-drenitsika filohan'ny FJKM. Manasa antsika menakavy ary hitsangana. raiso amin'ny finonako anao ary zao tsodrano tolotra anao izao araka ny tsodrano nilay nitsangana tamin'ny maty hoe fiadanana ho anareo eniko ho aminao tokoa ny fiadanana ho aminao ny fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy Tompo ny fahasoavana aneko aminao ianao zay tian Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Mipetrahary avana malala dia mivavaha manginy. Apetrao tsara eo amin'ny Jesosy ny fiainanao. Iorenanao tsara amin'ny finoana fa velona Jesosy.
dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia mirary Paska sambatra ho antsika rehetra ry havana.